Faly miarabantsika tsirairay amindray amin'ity larobia fa 13 volana septambra ity ary manona ny saovan'ny tompo aminao mba azo hery hatrany ianao mpanaraka an'izao fandarana izao ary koa ny irina dia ahafahanao mitombo fahatokiana amin'ny Jesosy Kristy ary ahafahanao manakaiky azy bebe kokoa. Mino fa ny fotoana rehetra izay ianaranao ten'Andriamanitra dia hitondra vokatsoa ho anao ary koa tsy ho verivery foana izany fa hitondra fiainam-baovao ihany koa. Alohan'ny dirantsika raha ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra ho velom-pisaoranao izay satria mahatsiaro sambatra tokoa manana anao. Ianao ny loharan'ny fiainanay, ianao no andriankinany fonay sy antenainay indrindra amin'ny ho avinay. Andray ny hery avy aminao izay koa meteza tompo hiteny manoloana anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainana io dia manao hoe tompo sy mpamonjy ny olombelona. Nalaina amin'ny Deutéronomie 2:30 manao hoe ho avy tahaka ny ranonorana ny fampianarako ary latsaka tahaka ny ando ny teniko sy tahaka ny herika amin'ny ahi-maitso ary ny ranonorana amin'ny anana. Amen. Manambara amin'izay manompo azy koa Andriamanitra amin'izao androntsika izao, manao hoe mahereza hozy izy ka miasa fa izao momba anao. Tsy tsahatra azo famonjena lehibe avy tamin'ny tompo ny mpanaraka an'i Kristy. Amin'ny fomba manao ahoana moa izany no hanaovany fanelanelanana ho antsika? Mety tsy halalan'izany sika fa ny fantatsika dia ny tsy fandaozana naoviana ireo izay matoky azy. Impiripiry akory moa no nitarihany antsika mba hampandamoka an'ireo fikasan'ny fahavalo. Raha mba afaka nahatsapan'izany mantsy isika dia ho nandroso tsy manam-pisalasalana ary tsy ho ngonongonona naoviana. Ho natanjaka ny finoantsika ka tsy hisy fizahan-toetra na dia iray akory azy afaka hanozongozana antsika. Namafisin'i Zakaria ireo fampirisihana sy fampahirezana nataony Hagai mpaminany. Nanangana azy mantsy Andriamanitra hiara-miasa amin'ny Hagai tamin'ny fanerenan'i Israely hitsangana hanamboatra ny trano. Ny hafatra voalohany nentin'i Zakaria dia nampahazo toky ny vahoakan'Andriamanitra fa tsy handiso an'izay nilaviny naoviana ny tenin'ny avo indrindra ary omena fitahiana izay rehetra miaino ny teny faminaniana. Na dia efa simba aza ny taniny sy fongana vetivety foana ny hanina kely nananany ary nodidin'ireo firenena izay nanjafy azy ireo dia nandeha tamin'ny mpinoana ny Israelita ho valin'ny antso nataony erak'Andriamanitra. Avy eo dia nanomboka niasa tamin'ny keri-po mba hanangana an'izay ny tempolo efa rava. Asa nitako fahatokiana tanteraka ny tompo izany koa raha mbola nanao fihezana mitan'ny asa sy nitady fanavaozam-pahasoavana avy any ambony izy ireo dia nisy afatra niverimberina taminy nampitondraina ny Hagai Zakaria. Reny afatra ireny dia nanome toky azy fa azo valosoa ny finoana ary tsy maintsy ho tanteraka ny tenin'ny tompony amin'ny voninahitra ho avy hanana ny tempolo vaovao. Ary rehefa hifarana tanteraka ny fotoana dia ao amin'izany tempolo izany mihitsy no isehon'ilay irin'ny firenena rehetra, ilay tompo sy mpamonjy ny olombelona. Dia izany rehetra izany no andrisihana antsika ihany koa ankehitriny aoka hihery mandrakariva isika ka hiasa satria i Kristy ilay famonjenao antsika dia momba antsika mandrakariva. Koa dia alao hery mba tsy tanondroka ne isika fa hiandrandra mandrakariva fa tsy miady irery isika fa manana n'ilay mpamonjy antsika izay manavitra antsika amin'ny fotoana rehetra, tsy misy condition fa ny iriny amintsika dia hijery azy ary hanolotra ny tanantsika eo aminy mba ahafahantsika misintona antsika ao anatin'ny zavatra rehetra mangejy antsika. Vavaka isika, sotranao izay ray ahoany amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Mangataka aminao izay tompo ny mba hitantananao anay hatrany ary aoka hamonjy anay amin'ny fomba manokana ianao ka ninona setra rehetra izay iainanay
eo amin'ny tontolo rehetra manodidina anay. Ny momba anay rehetra efa napetraka eo am-pelantananao koa mitezana tompo andray an'izany ary koa ankinay feno eo aminao na ny fanerenay na ny fikasanay na ny fianakavianay na ny asanay na ireo zanakay. Tonao na fiangatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.